Malagasy FM manolotra ho anao totopaty tantara ny soroatany Rajaonandrosoa Jean Flavien. Ireto avy no hoan'ny aina ny tantara. Iaina Tantely, Elina Sandra, Rotsy Fitiavana. Niaraka tamin'ny Sinaizy Nalitsao. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Angola Pity. totopaty afa fijery koa nge ty antsy ty zany everiny fahatsitsikarotro ve sa ny aseho mihitsy ny fankafizany any jereo ty izy moto mitavozavozy zany mangorona zany fakaopy hoe te resaka amiko manokana izy io dia miomana ary fa dia ianao androany tompoko vavy azafady ankindry ianja moa eno tompo azafady fa tsy tadidiko le anarany tsy zany fa be loatra koa moa zany le ankizy mandalo eo amiko sy maninona ka misy zavatra ilaindra misenga tsy de tena hoe zay ngamba aloha fa inona fotsiny eny nisy fotoandry hitako ny songona tamin'ny rava dia saika enjehako ihany fa tsy afany ala tamin'ny monsieur mamiko dia tavela teoko ay ve fa saika hanatitra ananga raha mise eny tao an-tsaiko ihany zany nefa mety ho tiandry koa ve aloha sady an'io zao azo antoka fa tsy hisy monsieur mamenelingelona tsony inona moa zany tokony olazaiko fa tsy fantatro mamahaly fotsiny ry hoe enina tsy de vitako inona aloha le valiana sao dia tsy mivakazo ny resaka ka hanahirana nge manany any evy indry sa hoe tena tsy mahazo resaka tokoa ateriko ve ho andrisa ahoana sao dia misy mpitsena tampoka sanatreka idiran-dozy eoko raha mise koa aiza koa nisy an'izany asako tsisy mpiseny zany aho fa raha mazoto raha mise dia handao atero ary ay raikitra zany ary aza taon'izany raha mise zany aho fa ohatra ny de efa hoe antitra be riko sa tena zay moa misy kose tsy antitra be zany fa mbola ao tsara zany eo zaho ary ny tena tiany sipa-kely no le jolambodo kely miborotsaka kiloty reniko dia indry zany anisan'le sipa-kely tia tanora zokon'oatra sa raha hiteny moa zany aho hoe tsy dia ina ny fandraisanao azy efa fantatro fa tsotsy mihitsy ny valinka zany no tsony hoe fanatsafana aminy raha tsy indria ainao iry no mampiresa be vavy mirehary amin'izany ve zany ianao io otry inona ndray koa zao mahatonga anao miteny hoe mahan'izany aka ny fomba firesako aminao eto ve tsy zany ka fahoana ka tsy voazany vehivavy voalohany na farany nanaovanao ny ohatran'izao kosa angambe fa iza koa ohatra ka ohatran'ny efa nahita hafa mantsy ianao raha ny fomba filazanao azy zany inge ry madame Sofiane sy ny troponiko hitako mihiratra mihitsy nge ny endrika izy menakavy vao mahatazan-davitra anao fotsiny sahary-piary be ka ikala ratsy te nefa dia tsoroko aminao fa efa anaty fandrika ratiko sady ianao rehefa tonga amin'izay sehatra tsy hainao afenina mihitsy ny afalianao mieritreritra an'izany eo ka mampimeha fotsiny le filazanao azy fa tsy zany tena mba tsy nahatsikaritra n'izany mihitsy mantsy any tena marina eny are ndao hoe atao hoe zay no marina ka ndao tsika ialato ka mahasaro mpisainana amin'ny mpitazana mantsy ainao ihany ny olonako ndao are ho atao any eny sitraponao andrematoa dia inona hono zany ny tia ny lazaina amin'izany miaraka amin'le tsika alofan'ny alahelo hafahafa iny eny efa fantatra aloha ny antony fa aza angamba no manakety ny onjany fotsiny dia mbola tsy tonga saina tsara bonjour neny ndry ary na koa mampitsiky vedrana ankala ratsy
bonjour nefa olona niarany sakafo maraina izao. Ianja, miverena kely indri aty vetivety. Ahoana ki? Fa misy inona? Ye, za vao saika an-tany indri hoe misy inona. Ao tsara velo ndry izany sa ahoana? Sa indray moa izany tsy ao tsara. Sa ianao mimerindrom-baka io. Sanatrery ihany na ohatran'ireny olona mamonjavatra ireny kio. Ka tsy azoko ihany ngenareo be antitra tony. Andray Manjonitra le olona lazaina ny sara andela. Sao indray mba falifaly dia tsy haiko tsony hoe inona le olana. Sa ve nilazaindry hoe be antitra. Okaretsy a. Manaja tena fotsiny aho fa na mbola ilahatra ary tsika. Atahorako izany indray nijereny bandy kely fa tsy ndry a. Mba mitenena moramora koa fa ny sofina nge misy rindrina e. Andray. Ka ahoana? Ilaza marina aminandry sa ifandany andro tsika roa e? Mba faly fotsiny afa tsisy neninina kirineny a. Ay, Tsy voatery isy antony raha teo koa nge izany e. tsy voaray ranorana nge ary anjy. Ka tsy hainy setroka sy ny tomany. Ka inona ary ny mahazo afa za koa nge mba te hahalalana izany e. Hoe maninona? Tsy anakana anao mirendrarendra ny tanora velively aka. Efa mba nandalo tamin'izany ihany koa anie zay e. Voila. Tiako rehefa tsapanao zay. Mitandrema fotsiny ihany aloha fa sao etrotro hafa antratra e. Any ka sady javajafa ny rovotra akanjo a. Nisy nitady-bolana tany amin'eny ve ny rahako lalana tamin'ny rina teo sa ahoana e. Aza manany eny fa tsy misy an'izany e. Efa mba lehibe koa nge ary neny e. Mampatsiahy fotsiny aka. Endry a. Endry ihany ne hono no anariny. Misaotra neny a. Matokisa ianao fa tsy hanao zavatra manala baraka anao zany raha mbola azoko ataoko. Tsara zany anaka. Ary mandehana amin'izay moa ataovy izay ataonao fa lany andro amiko eto fotsiny nge ianao ty. Raha mba fantatry neny mantsy fa nazaka amin'ny monsieur Rina Bogosy a. Izay no mahafalifaly ahy io. Rina, ay tonga ianao. Dia maninona ka? Tsy tokony hoditsony anga? Kose tsy zany. Faly fotsiny afa tonga ny vadika. Fandraiko io zany ko. Nalahelo anao mafy ane a dia iny antso iny e. Azafady fa tsy tokony nanelingelina anao ny asa. Za dia gaga mihitsy. Everino tsisy atao ohatranao ngamba? Efa nidiko fanina ny voalohany fa mbola nikiry ny antso iteny le any ianao. Azafady mokia. Fa tsy ataoko tsony zany a. Resoro ny tanana fareraka e. Andeha ny lehilahy namindra an'io aretiny io taminao tadiavina dia tositra io any izy. Raha mba azonao an-tsaina masiny ratrapoky noho ny fanilikilianao ana ohatr' izany a. Tsy hitako tsony hoe inona ny ataoko mba hanonerako ny ratsy nataoko taminao. Ka za koa aza mba manontany tenako hoe inona tsony moa zany no azonao atao eo ka? Chéria, tsy ahitanao fanafana tsony ohatran'ny sida mikika anao io zany raha matotia na nijery anao aza makaloloy ahy. Izay fa fantatro izany Rina. Fantatro fa tsy sokatra amiko tsony ny fonao. Na dia efa maty tsindrin'ny tany aza. Zay indrindra. Azonao ihany ka ilay izy rehefa azavainy elaelako. Eny e. Andriamanitra, engavanao amin'ny sofangiry frikso. Tsy hita fa aminao tsy angataka paradisa io.
teo izay fa olona teo izay. Anja raha mba azonao an-tsaina moa tsy ny asambarako manana anao io do mahazo tokoa fa tena tsy mety azoko an-tsaina mihitsy. Lasa tsy azonao an-tsaina angamba ny marina kokoa ka hoe efa zavatra hafa mihitsy indray no andrin'ny sainao ankehitriny. Possible koa aloha izay. Mba tsy tenenako hoe olo-kafa ve sanatria. So dia ataoko hoe mitapy ianao ka ho tezitra e. Fa maninona moa tsy maintsy hoe olona ka. Tsy fantatro manahy fotsiny. Ary so dia mba mahana amin'ny ratsy ataonao kosa ary ianao e. Hany ka sa manendrikendrika fotsiny. Za ve moa efa nanizingizina hoe mampirafy ahy ianao e. Asako tsy azoko hoe inona ny mampisafoaka tampoka anao io. aiza amin'izany moa za le hoe misafoaka e. Izanao efa mifanolianao ny tanako hiala taminao teo dia efa milaza zavatra. Saiko na vao zao zany na hoe zao vao tsikastro. Tianao loatra fotsiny amin'ny mahatonga an'izany ka. Zay zany le hoe tsy mahatsiaro tena ty raha tsy saro-piaro e. Voalazanao andraikina amin'ny fanantenako anye ianao hatr'izay ery meva ho misarika hiakatra ho any amin'ny tsara kokoa ohatra. Gaga vianao raha hoe lasa tsy matoko tena ntsony ary efa misy fiovana ohatran'izao e. Calme fa tsy miova izany ahy e. Kony a mba misy zavatra mampiasa ny saiko fotsiny indraindray. Tezitsika loatran'izay avy aminao fotsiny ange dia Kony e. Ie, mihaino anao aho ka misaotra betsaka tamin'izany tokony menao azy izany solo aho. Fokatry ny foko izany anja na mbola sanatr'izany aza ka hoe misy olo-kafa masambatra anao any dia mbola eo foana ihany raha ohatra hoe mbola ilainao. Na misy olo-kafa? Ataovy matotra kosa e. Ie, ho namana ampitraka anao raha misy izany ampiatsiahanao hoe tsy irery izany mihitsy ianao ninonina miseho. Dia tena ho vitanao tokoa ve izany? Tena tsy azonao an-tsaina marina ny zavatra vita amin'ny fitiavana izany a. Tiako sambatra ianao, tiako hitsika foana fa tsy asa saina izany a. Na sanatria aza hoe tsy za tsony miantoka ny asambaranao. Misaotra lesy aho. Ary andao amin'izay indray ateriko fa manomboka mangatsiaka eto izany ka. Marina tokoa izany. Sady soana hirana ny fisisiana bus raha sendra ny firavany mpiasa eto indraiko. Mbola tsy tonga saina mbola izao rehetra mandeha izao
dia mbola mihevitra foana hoe tsy misy zany sy dasy ve hiasa fa resaka fotsiny. Iza nefa nitondra nytony zavatra sorasoratako tony hipahaka amin'ireny olona ireny. Nihevitra ohatry ny tanora maro koa matsy hoe tsy indroa no tanora ka aleo ankafizina ny fiainana. Hoe nahoana moa izany ho tratry ny aretina nefa tsisy tsy manao an'izany. Tsy mba maty dia tany ampanaovana torne toy izany indrindra izy no naheno tamin'ny olona ny zavatra nataoko. Nefa dia tamin'ny fotoana io mihitsy koa no nahazoko an'izao aretin'izao. Vao fantatry riana fa ampiravesako azy dia tsy mety nanao firaisana tamiko intsony izy, ary soa ihany anefa satria izay no niaro azy tsy mifindran'izao aretiko izao. Tsy nangataka fisarana tamiko izy na dia teo azy sandritra izany. Le zanakay vao 3 taona monja no antony, tsy nitsahatra ny nandatsahana nefa izy nanomboka teo. Niny nitondra vehivavy mitato an-trano mihitsy koa aza. Toy ny hoe tsy ampy ny sazina mpitondraina no niditrako. Dia le zanakay mihitsy no nisoro ny fiainana tamiko taty aoriana kely. Teo ampovoako izao mihitsy nitsipaka sy nanary aina le zanako. Efa nitamboditra tany am-pilalaovana tany izy no naterin'ny olona teto amiko. Mosavy ny nahazo azy. Tsy aretina ray tsinona izy io fa fitambarana aretina manararotra n'ilay faharesen'ny hery fiarovana vokatry ny virus sy VIH. Dia ireto karazam-panafody reto sisa manamaivana ny vokatry ireny aretin'ireny amiko. Manalava kely ny androm-piainako koa, melohany tsy maintsy andozako ny tany. Mandatsa andro manalina kehitriny ny enina. Raha mba nitandrina mantsy variana mieritreritra ny lasany izy, mieritreritra ny zavatra vitany. Ahoana tokoa moa notoy n'izay izay fa tsy tadidiko inona kay moa fafinaretanao amin'ny fandatsahana ohatran'izany riana? Ohatry nahoana koa raha mbola tsy nanoty ianao dia sahi mitorabato ahy raha mba niary tena mantsy ianao farafaratsiny izany ny tonga amin'ny ambaran'le hira hoe pelipelika nefa dia votsasaina. Eny efa lavo tsy maninona fa oseo raha izao zakaiko izao ny todipaty fa raha izao zakaiko izao ny todipaty dia mihevitra ve ianao fa ho afabela mitodipity? Fa iza ny teny taminao fa tsy tody ny fitiavaka nososianao koa izao mahazo anao izao ka dobla dozy ange ianao io raha nitody ny resany. Reraka riana azampianao trotraka amin'ny hoatahoatanao tsony ny aretina andohako okizay. Eny anatra ho am-bola salama koa aloha izao mahazo anao izao hitandremako amin'ny zavatra ataoko. Izay indrindra mantsy ataovy lesona ho anao fahalavoko satria na ianao koa aza ange mety mba hibolisatra
teniko amin'izay olona hoe mihinana fatikanina tsy mahasalama zao torohevitra zao hoe ho any ohatry ny fanafody ny sakafonao dia ny salama. Mba tsy hinananao fanafody ohatry ny sakafo any arina rehefa sanatria hoe arary vokatry ny tsy fitandremanao ianao dia zao ataonao zao ny sary eo an-tsaiko rehefa miteny an'izany tsy teo eo amin'ny toeranao aka mba hamarina moa eno a dia tandremo tsara ary fanopatsaray ho ny tsy mivava satria raha afaka ary mba nanomboka miviana koa moa tia madondombaravarany manay aho sao dia hoe mbola manao zavatra indriko za tsy dia anelongelona mihitsy ka raha mba sady nitondra zavatra kely ho tsakotsakoana zao ianao a fo maika tena nety mihitsy eny tokoa hoe iny marina ny tsy tao an-tsaiko retsika misy problème nga ary ohatrany sadakatra izany mantsy ny fijeriko ny endrika ao mbola hoe la vao lasa mpanao sinema raha izany ka fa te ho lasa mpanao sinema ngandry io ka aiza koa kia efa tsy amin'izany tsony raha zao taonako zao ko natao ho any tanora sy izay manana fianina milamana e zavatra ohatr' izany te ho antitra no reny amin'ilay film gasy akafizin'ny neny reny kosa ve zany neny eko tsy indrena tsara mihitsy hoe ankafizin'ny neny hatramin'izao mantsindre io dia mbola tsy tia andreny foana ary efa nyrena azavaiko taminao reny kosa ngeny antony ary tsy mbola niova mandraka androandry eny marina amin'ny ampahany izay tenydry izay fa izay mantsy hoe tandrametaka sy tsy misy fivoarana loatra ny sary mihetsika malagasy ko izay indrindra koa moko noho ny fahiran'ny mpanjifa tia mividy osoka nefa no anton'izany si excuse fotsiny izany ary neny ny film anankiray any andafy telo taona raha kely vao vita tanteraka vola tsy toko tsy foroana ny lany aminy trano mpamokatra maromaro sy ekipa matiany isan-karazany no indray misalahy mamolavolana azy dia izay ilay izy vao avoaka rehefa vita dia aiza ilay izy no avoaka rehefa vita any amin'ny salle de cinéma dia mino venao hoe averina masonkarena raha eto amintsika ny anao an'izany nareo marina dia sainy metro ade ary laharana mihitsy mijery azy amin'ireny toerana voatokany reniko saingindrisy moa fa efa niena anisan'ny trano fijerena zavakanto ohatr' izany efa nakatona tsy hay hoe hanaovan'inona zao ilay tetsy avelao any amin'izay zany resaka izany fa tsy hinanakanina ka ka anaovy resaka hinanakanina ary moko fantatry indrive hoe tiako be indry io eno ako fa misy inona tiako tsapandry aloha zany mialohan'ny tenenako hoe sady mpinamantsika ny mpianaka no mpizoko zandry sa tsy haiko tsony toyny sany rehetra izany mitambatra mihitsy ka tsy nahalala fa tsy tsika roa sady fantatro izany ry neny dia efa tena miezaka baraka anao zany dia manantena dia ndeha ataoko hoe tsy marina ny feoeniko hoe miaraka amin'ny vatin'olona zany mba hienjana kory angale mbola tsy nisy marina dia efa zay aloha
dia kely any atao izay ataondre aho idilokana tsara tsy manjana fatokisanazobaiko sa fafinaretina mielina amin'ny fiarahana tsy maintsy horavany aoriana kely engany eo hainy takarina koa hoe tia iainan'izany mamin'ny tena fitiavan'izany fotsiny a na efa fantatra ao izany fetrany maninona tampoka teo koa ary asany mihodina tanteraka amiko ny tany aman-danitra tena fisatra be koa ny atoko marina mafy tsy tsingidiny ety ny hafarako raha izao no mitoy a nefa raha torana tsy mahatsiaro teny eto moa izany a dia izany amonjy ahy ety tsy maintsy andositra daholo mantsina mila tsy sakako tsony izaka mitsingevaheva toa tsy mitehan-tany izany ny tongotra ka tsy manina azo misahirana fa varina kely fotsiny atonga efa teny anaty arabe ianao no sytongo teo iny fa maninona aloha raha mipetraka kely makaina aloha hipetraka dia aninona fotsiny eo nefa ka ao rehefa nala fahanginana anao eto raha hoe izay mampanahanao rehefa afaka mety aminao ay ve ka tsy dia izany anjely latsaka tamin'izany oe azafady fa lasa tampoka tokoa saiko hoe inandray moa no mety fa maninona ony zao ianao io ka ketrakila sa pomaso tsy haiko fa tsy mahasomatymaty amiko raha izay hitako amin'ilay olo dia izany ve no mampisito anao hoe satria na tsy mivembena ohatra anao teo azy za dia maty fahavelona ihany ty izaho hitanao mandehandeha ty izany ve finona mahatonga anao miteny azy izany satria mivenjivenjy ny saiko mamakafaky hoe taiza ho aiza ary aho no nanao atosoana ny tarika ao amin'izao toerana misy azy ao izany efa miteny anao hoe azalaniana hitadavam-baliny amin'ny lasa ny herinao a izy no mahalala ny antony miovany nefa ianao ve moa mino hoe hitsotra marina izy raha nytany azy ianao ka izay nindra mantsy dia aza mandany andro manameloka ny tenanao ary mitraka hibanjina no avy somba izay na hitanao hoe efa mijoro eo anoloanao le tena anjara ny fiainanao eny tokoa
sainy indrisy mantsy mora miteny hoe ty fa sarotra ny manadino ka tsy ty tsony raha zao nigidiny ary za io moa everinao mba manahoana ka ianao tsy te ity fa za tsy te hiaina tsony mihitsy fa maninona milatsaka ho azy ny ranomasonao satria mavesatra loatra ny siokako hoe kapoka mangidy loatra ny tambony otako mba azonao sarena amiko ary ve raha tsika mba mifandrimbana eto mifarafaratsiny naranao teo hoe iany tokoa ay moa mbola tsy mifampilaza anarana akory tsika nefa dia mifamboraka ny adiny fiainana sahady tsy fantatra marina hoe olon-dratsy ve sa olona tsara sola aloha ny anarako ary ny anao mba izy ay faly mahafantatra ny solo hoe ny andray voaingy bebe voaingy ozy izy mifanarabiany mivadiko anazy zay fa nahoana ary ny olombelona ny mampitondra fahoriana rehefa mbatiavany satria hoe fanta fa tsy havatra iantso ny todi-pity mihitsy le ankilany tsy haiko ny aminao hoe fa raha ny amiko aloha dia za mihitsy angamba ny eo am-pizakana n'izany todi-pity lazainao izany raha ny marina fa nisy inona satria nanara-pota amin'ny fijangajangana nakafy fiarahana halatra izay efa fantatro fa fahavetavetana eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra dia fantatra mivadinao anefa izany taty aoriana izay ilay hoe lainga marivo tototra ka elezin'ny akotokananaka azoko sary an-tsaina ny adezerany rehefa nahafantatra an'izany saingy tsy vitan'izany anefa fa ahoana nahazo aretin-dratsy avy amin'ireo lehilahy nangalarako nanaovana firaisana izany sy mba tanteraka ny fiainako risolo satria mihamanantona tsy kelikely makany amin'ny fahafatesana isaky ny pokandro maraina ay ve ka zany nampifiambenanao teo iny miantosaina anao izany aretin'izany zany ianao raha azoko tsara matahotra ny ekipy amin'ny alina so tsy vitako ahiratra tsony ny masoko matahotra ifokoa nefa ny maraina satria anomboka hoeniko hatrany amin'ny sela bitika indrindra aminao anatiko ny aretina mikiky ny haiko dia za indray zao eto niteny aminao hoe mitraka eny miondre dia mandolia mandatiza mihitsy hitalao amin'ny endra fon'Andriamanitra hanafaka ny aretinao solo isora ao aminao zany fanantenan-javatra mivavaka izany tsy azo fanahoana kosa moa tsy fitaovana azontsika olombelona ampiasaina noho izay ampilamina ny fiainantsika nge Andriamanitra fa tsy izy ve moa nefa nampanantena hoe hanohana anao eo amin'ny farafaratorianao hanendra ny loharanon'aretana koa ka hanafaka azy hitako hoe nitady azy tokoa ianao dia efa azy izy akoatra azy tokoa moa mba naman'ny olona manjeny oatra antsika izao voalazanao ny tanondrika mpandehanana tokoa noho ny fahoriako manjo ny dava noho ny adisompanantenana misosoka amin'izay efa famoizam-poko nefa rehefa malemy dia amin'izay indrindra no mahery eny na dia azoko aza ny tianao lazaina dia asaiko ihany ianao hanazava azy satria ariary ny amiko ny hery sy mivoninaany rehefa hosary voainga satria lasa mahay miantehatra aminy dia amin'ilay mahery indrindra adinonao nga fa matony tampahandoha ihany Paoly ilay nanoratra an'ireo teny lazainao rehetra ireo tsy adinoko ka fa inona aloha ny tianao lazaina amin'izany ny tiako tenenina dia hoe tsy voatery hananany olana mampijaly antsika Andriamanitra fa tena nomehirizaka antsika an'izany izy raha mitoky aminy tsika mainina aza dia mampimery ry solo tsy azonao an-tsaina ve hoe ohatry ny ahoana ny fiatraikan'izany teninao izany any apoko nandraisako lesona betsaka entiko miroso amin'izao resantsika izao izany soa fa nandalo ity teny faniana taminao ary mandehana amin'izay ara toy izy ny lalanao fa efa tsy maninona tena marina ve
eno a mandehana fa efa afaka le fanina be teo. Ay eny ary ivavaka mba mielany atsoanao ianao mba aizan'Andriamanitra mamelany elokao misaotra za koa manantena hoe hianatra hita paradisa eny amin'ny tany karakaina ianao ahifantoka amin'ny lafy tsara ny zavatra rehetra vela ho anjaranao ary mandehana amin'izay moa enao koa hoe mahita hoe ratsy zao ve ratsika izao fa hotana sy fandikan-dalàna fotsiny ihany. Rehefa ianao mihitsy no mahatsapa hoe ratsy izy dia ratsy izy zaniko fa raha ny hafa no avelanao hamaritra ny tsara sy ny ratsy aminao dia tsy ho fantatro mihitsy izany tena sambarana izany ka. Raha mba azo tsorina amin'ny hevitra botolo ohatr'izany fotsiny mantsy ny zavatra rehetra. Fa maninona aloha ny hoe ratsy ny fiarahantsika lalàna sy fenitrizana namaritra n'izany ozy izy ndrika manameloka antsika daholo ny lalàn'ny fiarahamonina na ny lalàn'Andriamanitra inonao tsy fantatra ve izany sa hoe tena tsy fantatrao tokoa. Za ry anja tsy manana fiarahamonina fa tsy ireo olona roa miresaka ao an-tsaiko olona roa izy samyzay ihany reo ka izany hoe indray nanaiky ny rebereben'olona mpitsara tendrony manodidina azy dia indray mahafantatra tsy miambamba izay tena tsara sy ratsy aminy. azaka dalainao miresaka filozofika ianao ka mandreraka be any saiko izany izay hevitra ao momba fiarahantsika no nanontaniako teo dia izay nefa dia izany zavatra lazaiko aminao izany ny tsotra indrindra aza raha hoe tena zoiny. tsotra ve izany hoe any anaty saina ny fiarahamonina raha tsy olo tiako ianao dia nantsirako mihitsy fa neveriko ho adala aza. Satria ny firomon'ny sainao fotsiny daholo na ny fiarahamonina na zany Andriamanitra mbola tsy hitany masonao izany tsy hisy andray fanapaka-hevitra ny toeranao ireo na ray aza. Dia ina izany no tianao lazainy hoe mahatsapa sambarana ve ianao miaraka amiko ka marary sy malahelo ve ianao rehefa misaina hoe hisaraka tsika. olo tiako kosa ve ianao dia tsy ho izany no tsapako ka. Dia tsara aminao izany ny fiarahana amiko ninona lazain'ny olona zao karazam-boky rehetra izao matahotra ny todi-pity ariana matahotra ny fitsaran'ny olona ny reniko tsy manatsiny koa fangahandray moa tsy hoe nitody tsy misy ka rehefa amin'iza izany nitody dia rehefa amin'iza ny hoe valiny natao izy ndre ka be amaly amin'izany ka ary ianao ve mihevitra hoe tsy mba voatsaran'ny olona koa amin'izao ataoko izao ka za mantsy ange ny voatondro molotra fa maninona ny hoe ianao satria za tsy inona ny tsy maintsy hoe nanadalanako tokony efa nampozina kosa nefa izany eny fa tiako loatra ianao dia mifoko no enoko dia ahoana izany ny amin'eny ka tokony ho hainy ve ny tsy raha ohatranao izany koa alefa hiomana amin'ny lafiny rehetra dia angataka anao any aminy raha hoe mampananao izany apakariko andefa mandroko ianao dia angina ny vavan'ny olona amin'izay ohatray dia ahoany voangy vadinao ka so ihany fa voadiony fotsiny nampivady anefa tsy sony mila vonoana koa lenge dia tena hoe ho ranomasim-badinao kosa ve no anorenao kasambarana na dia izany azy so dia tokony izao ary dia faranana raha manenjika be ny eritreritra ao mbola afaka miverin-dalana foana mantsy ianao fa zamana ka za tsy mafoy anaoko ay dia aza manao fanahintsy ary raha izany fa mijoro amin'ny fanapaka-hevitra ao andao sao dia isa hita eto indray ianao ka ahita kisma be amin'ny telefonina indray dia tsy tezitra amiko ve malala inona moa no azoko atao hoe na tezitra ary aka efa izao aloha ny zava-misy dia aina izany na ratsy na tsara otry ka tsy lelelana seho any anjana iny ary ve itsy mitanondrika ambony sezanjaridaina itsy solo moa izy teo tena izy mihitsy io fiina ary izany mampanjonitra sy mampiasa ny sainy eo marina tsotra ny ren'olona tamby sarany trosa amina miliary reny
aleo atonkeny aloha lalàna an'izay mahazo azy. Solomo. Oh, oay, mamanianja. Mialatsiny fa variana be ary eny. Variana ve moa sa miasa saina? Fa inona ny tenenanao hoe miasa saina? Ka ohatran'ny olona manana olana be izany mihitsy tsy na fijeriko anao io koa. Efa elaela ihany mantsy izany nandinika anao. Avy etsy ampitetsy fa tena tsy mitraka mihitsy ianao a. Tsy dia hoe misy olana inona akory ka mahazatra fotsiny makasaina kely minitra vitsy eto rehefa mba mandalo ety re. Adinao hoe efa mba ray aman-dreny ihany nge ary solo e. Haiko tsara ny manavaka ny setroka sy ny tomany. Oakarira matany foana. Mariny. Raha manana olana tokoa ve moa izako hatranao moa ny tantarako an'izany. Eny ary tsara izany rehefa tsy misy olana e. Izy ohatran'izany aiza indray moa e. Fa toa tsy hitako nandalo nanatitra ny anja teo am-bavahadsono aho ianao e. Efa elaela ihany mantsy izay farany nahitako anao izay a. Ianao andrandrana indray tokoa ve moa na fiainana ny losola. Tena marina ny teninao teo hoe manana olana tokoa. Ny hitanao izany dia ezaka ny tanjatsaina aminao fotsiny aho dia tsy sanitsotra e. Efa fantatro nge. Fantatro hoe tsy mifanaraka tsara intsony ianao sy anja. Ary tsy voazao ve efa elaela ihany rano marina. Fa dia tena izany tokoa ve izany mampitanondrika ianao ankiala-manjany ohatr'izao. Satria tiako loatra nge izy zanaka ho iny e. Indraindray sosotra ny tenako hoe fa maninona ny tsy mba haiko manao mafy toto sy tsy miraharaha ny fanilikiliana ihany. Tezitra amin'Andriamanitra hoe maninona izy ny nanao aho ohatr'izao. Ny olona tsara fotsy fanahy ihany matetika no hiaran-javatra ohatranao izany. Aza manamelo tena rehefa tsy hanao akory na n'Andriamanitra neny atsony. Tsy mahalialahy ny fitiavana ary mamaniatsa. Fonofy ihany mantsiny e. Mahatsiaro mangiry rehefa ragodana sy ratrainy. Dia azoko tsara mihitsy izany fa aza manahy ianao e. Izay no nahagaga tsy tonga dia nivantananao tamiko teo. Menatra anao any tena marina. Ianao indrindra mantsy ny mbola farany tokony ampisehoako fahalemena ohatr'izao. Oka izay fa tsy tokony hamenatra izany e. Araka ny teninao teo dia olombelona ianao na lehilahy aza. Aza atao sakana tsy androtsahanao ranomaso mihitsy izay mety fenitry ny fiarahamonina any ray a. Inona koa ty sary hita amin'ny masoko ty le ty mifanao fotoana tsokosoko ety ve ka izany solosineny. Mifamihana be ohatran'ny mpifankatia miombony ireny. Ary dia tena tsy tahotra tsenatra mihitsy. Ka ry lahy io miondana eo an-tratrany. Efa azoazo. Ie. Manamaivana be kely mandrotsaka. Labozisy rao izay anaty vera sisa dia feno ny fenitra takiany romantisme. Ianja. Finona koa tetondriaty. Fangatsy nianatra. Ianao ve ny tokony ho gaga? Saza tsy nanapo hoe ay mifanao fotoana ety nareo. Mba ianao ve ty zavatra laisanao ry anja? Fa sao dia veriny ty any anaty filma gasy ary tsika izao. Zavatra lazainy vavako ko tsy hoeniko ahoana. Sao dia efa gegy. Le tretra dala mampiteniteny foana anao mihitsy ny manala baraka fa tsy izany no tiany lazainy. Ay dia efa mifampiaro. Tena miala tsiny kosa fa efa sanga mihoatra ny loha mihitsy izany ataonao izany a. Ody, file miondana eo an-tratrany reniko ve tsy mihoatra ny loka? Efa tsy hisy vehivavy tsony aza ve eto ambony tany dia hosahako niaraka amin'ny reninao e. Asa, iza ny mahalala. Ary na izy koa aza ve mo isaina n'izany ray sekondra kosa. Ie, mepangany lainganao marivo tototra ny sary hitan'ny masopeko teo andriamatoa sy ny tantarana mantsy fa nahita sy nahatratra ambody omby. Andao moa dia any an-trano fanazava e. Tsy hanala baraka tena ohatran'ny olona tsy nandeha fianarana ity. Mandeha any ianao mody fa za mbola tsy hoany ka asa voatery lehibe orina ratsy io fa nafinaritra ihany ny fiaingany teo iny e. Zazalika manala baraka mihitsy le fendrany. Tena miala tsiny ry solo fa tsy nampoziko ohatr'izao mihitsy ny hafaran'le resakantsika teto a.
tsisy tokony ialana tsiny izany ka izy ny efa mitady ny antony ilana vaniny amiko. Fantatro tsara manko fa efa mikasa hatry ny elany isaraka amiko izy. Tsy takitsony izay lazainy. Otry fananinina rery taty koa tianao ty e. Tao mivalo arika be vetivety teo ilay olona natanjaka tsara tamin'ny maraininka a? Rina. Ty ahy aza mandrera tena miarina fefa manatony eto akaikinao eto a. Andeha akia malalako a. Vita ny atoko teto. Aza miteniteny foana fa mahasosotra ka. Marina nge zany e. Aza manandrana mitazona akory ianao fa avelao andeha. Satria moa zany dia efa biby mihitsy angamba mifeveranao aty a? Kosa sanatria tsy biby izany mivadiko. Ka ny biby tsy inona no tsy manam-pomangoraka ko. Mifona kia sheria. Mamela ny eloka vitako taminao. Ngatapamelana tamin'ny teny sy fihetsika io nandratranao e. Mamela avy ianao? Ela kia. Tiako ngenao e. Mbola tiako sady mamiko. Na dia fa reny aza ve no nataoko anao a? Endra avako. Adinonga ilay hira mpandatsaka lavan'ny ranomasiko iny. Le hoe ahoana moa izay? Enina dia eo am-pialana aina aza. Fotoana fohy mba hiresahantsika. Ifamelitsika. Mamelanao asombony aina. Raha izay ny fiainana mba vita. Voangy tsy mifarina eto izany ny tantaranao. Mety indray raha hoe tia marina ianao e. Izay ny fentena fanirianao. Eno a. Tsy nankalanao izany any tena marina e. Zany nandratra sy nampamofo fotsiny ny saina zahatra nataonao re. Mifona moa sheria. Mila hitritrangeny foko rehefa mahatsiarotsy nareo sarisary ny tapiko tao an'eritreritra momba an'izany e. Saiko efa tana aminao nefa fa tsy nazoko fafinaretana arak'izay mety ho faminavinanao aza akory izany. Tsy mbola tsaroko tsy nahakory aza. Izany kosa aloha dia sarotra inony e. Nefa dia marina izany. Ianao foana mamerina an'ireny resaka ireny fo mba misy ambikamby tsara tsy tonga volana miserana ao an-tsaiko. Ka azonao an-tsaina ve ny fahasarotan'ny toerana misy aka? Ny fahasarotan'ny mihinao izany teninao izany? Tsy gaga raha mahatsapa an'izany ianao ka tsy haniry ianao ino ana raha teo a. Izay zava-misy iainako fotsiny tantaraiko aminao. Ka aleo iantso ambulansa vetivety raha dia entina mamonjy hôpitaly aingana ianao e. Tsy mananjo lavolefony izany ianao. Azonao izany a? Eny ary tsy maninona raha izay no tianao. Tonga soa andapy ianao ry Andriamanjaka. Feperikely ty vava fa tsy zazakely akory ka anaovandry rabiraby teny a. Ay mampivotofoanao. Fa tsy zasahanao n'ilay fonina ivo mba ahoana izany ka. Aizy ireo lokaloka nameriverezana ho ahatra izay. Lokaloka hoe ahoana moa izany? Ilay hoe mpinamana be zoky zandry patati patata e. Fenao moa izany dia tena mino mihitsy hoe misy zavatra fa hafa eo amiko sy ny sipanao. Asa
izany mahalala ngamo tsy efa mbe teninao hoe mbola ianao no sy hany bandikely raha milaritsika ka dia ny mbola tsy tena tezitra dia midiny ety an-tany a aza dia mitsingevaeva oatra ny olona mamonjavatra ay moa ka zandray no lasa tany amin'ny lanitra fa afito fa tsy ianao ka ataoko inona koa ny lehilahinao na efa lany aza ny olombelona eto tany e mitenena rehefa misy fahavoazana dia inona ary ny antony mihinanao azy ankina teo atratranao ka justa mba hiain'ny fona midoboka fotsiny ampionina ny fony noratrainy zanako vaty fo ka ny lehilahy lehibe iny ve no efa migogogo mitomany ao alohako eo izy ianao dia ho tazatazaniko fotsiny ao mety ka efa docteur spécialiste mpanamatra ny folaka sy mampitony fanaintainana ny reniko ankehitriny vita ny olaolanao dia noho amin'izay ary ny teniko momba ny adalana ataonao za mantsy ny tokony hiakatra afo eto fa tsy hainao mihitsy a eny ary ento ny teninao fa miananao ary Andriamanjaka efa mba nanandrana nampehitreritra anao ihany a saingy indrisy fa vao maika makalelo ny sofiko ny resaka olona momba anao zany raha misepampianatra anareo zany e le olona koa zany dia efa misahirana ka dia tsy haiko aloha fa baiko no meko anao zao aja nohony tsy misy atakandro ny fanadalana tena mivadin'olona zany dia izay ohatray fa maninona zay ka tsy azoko le hoe baiko inona ny tsy azonao amin'izany teny gasy mazava be zany e sa ataoko amin'ny teny frantsay eno ay e ordre zany tsy fiangavinana fangatahana fa teny midiny mazava fa maninona moa zany no hoe nareo no manome baiko e non fisa moa zany nareo no baiko ao ary fa omeko safidy ianao raha izay no tianao e atsaharo ny fiarahana amin'izany olo izany na rofony entana dia miala tao tranoko ato ao ve ao fa voaray izay ka raha pitso ihany aho dia tsy ho hitanao eto intsony e hitako angeanao mandinika io ay moa manao toromasina koa fotsiny ianao io manatsotra lamosina sy manakipokely masoko fotsiny ka mandreraka ihany mantsy le miasa alina nefa tsy matory atoandroko ay moa zany ny ainanao io voalazanao akoatriny nefa fantatrao rehetra dia mahafantatra zava-baovao isaky ny miresaka tokoa moa zany ka fa efa nilamina ve aloha ianao sy le kialakely zany indrisy vo maika ny ratsy aza angamba inona indray ny ratsy satria hitany namihinany reny efa nitantara tamin'ny fampahoriana ataony amiko tsy azoka saro-piaro amin'ireny zany izy mody saro-piaro angamba ny marina kokoa ka tady fomba hisarana tanteraka amiko fotsiny fa azonao antoka nga hoe misy olona andrininy sainy ano any ena azoko antoka sato isanjato mihitsy raha ny amin'izay manokana efa nisoritsoritany olona tamiko mihitsy aza moa mombamomba azoko ay ve mba enjana koa zany ka hatramin'ny asany sy mety fomba nanombohan'ny fiarandry zareo mitantarain'ny olona tamiko daholo aza mana andraso Andriamanitra tsy any misy todina fitiavana fa minoa aleo lasa tsy te hiantso tody azy so mantsy any mba nitokantrano ny fanaovako an'izany ay moa zany olona efa manambady ty izy tena misy tsy vanina mihitsy le lehilahy ka mariny dia asa rery voangy na angamba koa ny fiainako mihitsy nefa vohozina hibaby tanam-boky voka fa manino ianao miteny azy zany satria voamena vava nge aho dia efa nilozan'ny olona mba tokony ty andrindra dia tsy isy zany fa le reniko zany ve andray mampalahelo kely e aza to manimba ny hoavinao ny lasy iaintony ny andro farany amin'ny fiainanao ny andro any aza manany ampitso dia aza misaina ny lasa tsony zany izay ihany ny
novan'le lazainao hoe ozona ho lasa fitahiny voaray tompoko sady efa mba eo ianao solondreny makahery sy mananatra zany dia raisiko voninahitra lehibe tokoa izany toerana omenao azy zany. Ay tonga ianao nangataka hiala aloha kely tany ampiasanako ary iza le olona nivoaka avy tato aminao iny teo ka namana angamba malaza azy tovolahy sendra fanena tamiko teny an-dalan'izay fotsiny iny mba hafandraika io zany ko tovolahy sendra niona teny an-dalana dia tonga hatraty amin'ny hopitaly mamangy ianao zary mbo gaga hoe ahoana ny nalalano hoe aty ako fa taiza le lalana nionana sy ny fanomezana coordonnées ka fanina tamik'izay andray mandeha nefa nandeha teny amorona arabe dia saika namatana tany amin'ny fiarany rimorimo any vonjeny kosa mba tsy lany tantara mihitsy koa ianao tia ka marina sheria akizy iny raha mitaha amiko tokony horeny mihitsy aza raha miarakeviny fa tandremy ihany fa misy kondeny ny madama mitaiza tanora sy ny tanora mitaiza madama dia za kosa ve akia efa taolana angesy isany ny fonoditra na ianao aza ve tsy kivy mijery ny aratsoko atahoana fa zao ny vokatry ny nataoko dia tonga indray ianao amin'ny resaka mandratra fo ohatra n'izany fa hoana aloha izy ny dokotera dia tena tsy hainao tsony mihitsy ve zany ianao vitanao tokoa ve sanatriny amoy ahy hoatray fa nahoana moa tsy ho vitako ka fianangato mikrosa Brad Pitt no tsy ho haiko afoy ekeko hoe tsy tsara pijeriana tsy mananinninina azonao irerehanako fa ny fitiavako tsy hisy hoosika na kely aza foko manontolo anao tsapako ka dia manantena angamba ianao hoe fity dia ampy tsy ampy ka fa tokony bahatoerana lehibe kosa nefa efa izy zany ka zay raha teo moa no nisiko afaka tahoana ary dia aisindry zany zao no mipetraka tsy nampoziko ivako loha amin'izany ntsony ianao tokony zany mantsy no netomboandresaka raha ny marina kokoa tsy hoe naninao ambany zavatra ny zavatra iainanao ka fa hoe mba hiandry ny tadin-dokanga antsika efa indray aloha vao miresaka an'izany tadin-dokanga efa tsy fandray tsony ity ve tsy efa tapaka aza ve moa eny ary tsy maninona raha izay mahatsara anao aleo fa hipetraka sady ianao ve moa tsy ahitany anjaranao ka fa tsy za fotsiny aloha ilay izy marina izany aza manafa tsy ankahalanao izay mihitsy ka mitsodrano anao ho sambatra ihany koa ndry rytony ary to mangano any be mihitsy egane tsy ho tsapanao zao ianako izao mafy tokoa mantsy izany hoe tia nefa tsy mba tiaviny izany tena ny tianao tokoa efa mba sambarako mihitsy ny nanananao sakaizako saingy volosany sasany le lambanako nyvetesitsika atao akory mofo izay ary le fiainanako tsapako loatra ny fahamarinan'ilay teny hoe mora amin'ny teny hoe ty zarotra ny manadino satria voatery anatra anadino anao izany manomboka eto eny lesy izay ny tena fahendrena aza mamikitra amin'ny fahatsiarovana izay tantara efa navalo ny fotoana izany dia miseho tsy mihoatsy ny ery ty ianao milaza n'izany teny izany aza maika nefa fa mbola iotina ny kodiara-tsarety dia atsiaro mafy ny fitiavako no amavonao ianao ary andeha amin'izay raha tsy manakambara-tsony ianao ndao ary za mbola hijanjanona kely ato aloha ay
ilalao tananareo ireo zany. Ie anao veloma farany amin'ity zaridaina firesantsika ity. Zany eo hipetraka farany amin'ity seza vato mahalala ny tsiambaratelontsika ity. eny ary misaotra anao nandalo teo amin'ny fiainako dia izay mahita azy hosoloko. Ainao dia nao? Nao ka aka zavatra fotsiny efa tsy hijanona ato. Maninona nefa raha mba mijanona Crime be nga le misakafo rery sa manenina amin'ny nataonao sady nga nanantena fotsiny aho hoe ampinandinianao izay 3 andro ny sarantsika toeran'izay. Zany io nanantena koa hoe mba manina koa ianao rehefa lefo ny tendrom-po mampisendoatra antsika. Diso anefa ianao raha izany tsy olona mora manadino oatra izany anja. Neveriko fa mba efa fantatrao raha teo anie izany dia hitondra anao makaiza nefa ny firingiringina amin'ny zavatra ohatr'izany asa tsy fantatro farafaratsiny fotsiny tsy voasosiny amboboko dia izay. menara ihany mandevitra sy mandady rariny akia. Inona? Tsy mora foana mantsy ny fiainany. Dia inona ki ny dirako? Tsy maintsy isy fotoana ilanao olona na hoely io na hoaingana tadidio izay. Tanoanao rery ihany ilay lavage de cerveau fa tsy mila tsony tsy nampoziko anao foletiko ohatr'izany mihitsy ianao ny tena marina. Fa inona no nampozinao? Le anja kely pakatoa iny ve? Ny sy lela zange hono mifanaikitra tsy isan'andro koa anina sika taminao nefa zoko amin'ny mahareny ihany no manao an'izany. Aleo sika samy mandeha amin'ny lalany fa ampy izay. Aza mitaditady akory dia aza mamangomangy ary raha misy fahavoazako. Sanako foana ianao ka ninona adintsika tiaka ianao na tsy tsapanao tsony azy sa misory ianao fa aza mikazikazika akory adino hiatra hoe nananjanaka ianao mazava angamba izay. Andray natosiny tsirara amin'ny tany aho dia lasa isany retona tena niova be ilay zanako marina. Lasa fankalana ny fony. Andriamanitro arovy amin'izay mety lozany amin'ny lalana eny ny zanako iny dia tolory saina monjy fodiana koa izy rehefa misy olana mianjady aminy satria dia mivoandray azy foana ny farafarako. ao midira fa ampidiriko ny sakosiny ariny ary tandremo sao dia voafingana fa somary avo tokonan'io Chéria tapabolana fotsiny ngeny nandozako ny tranontsika fa tsy hery taona ka ohatra ny mangozozo be izany ianaoko sao dia sanatria tosina amin'ny tany io ka holozako. Ary vola aminao tsara ihany kosa ny tranona tsy teo azy raha mba fantatro mantsy fa le andemby anao no nandaminan'ireo ohatra efitra vitsikely ireo kosa ve moa izany ve dia ndrasako anao salama ka ndry izay mihitsy le rinana ny baby ny foko fahiny le olo tiako be fitiavana sy sasatra naneo an'izany tamiko. Fantatrao ve aloha hoe manova olona nge ny fiainany na ny olona malefaka indrindra aza mety hivadika biby rehefa diso fanantenana saratraina. Tsapako aky izany ary maneno nisatsy agondra sy minitra mihitsy ano ireo zavatra rehetra nampitondraiko anao. Eny anovinina tsony amin'ny zavatra efa vita tokoa moa izany ny fanenenanao. Azo amiresaka an'izany moa teo ampanesorana ny akanjonao ianao no tokony namisavisa izay ho toy ny tantara fa diso kajy ianao no tena marina dia mody manenona eoko. Diso izany ka terenao izay fotsiny le izy mba hankalanao akokoa hatrany. Tena izany marina ka raha tsy fantatro hatramin'ny farany izany sady tsy nahazo aretina ianao azoko antoka fa mbola milela molotra mamerina an'ireny sary ireny ianao mandrakany androany.
dia ho tezitra amiko indray zao ianao io satria miresaka an'izany. Fa inona no nantenainao ka hoe hiara mimeo mpamoazana ny lasanao tsika hoe tsy foazina fotsiny tsotro izao ka zavatra efa lasa nge. Satria ianao nakafy azy tamin'izany dia normalina be ianao raha hiteny an'izany ka. Efa niteny anao aho hoe aza-tsaboana fa ianao ihany nge mbola niantso ambulance sahaka anahy. Ininao atsangana ve mba hanjeranao mafimafy kokoa zany. Tena miezaka ary voangy miezaka mamelanao, miezaka manadino ny zava-bitanao fa tsy mety haiko nefa izany. Raha tsy hanao afa-tsy ny andrangotra ny ratraponao tsy mety mianolatra ny fahavelomako dia aza manay ianao fa ho afanganiko ny fandaozako an'ity tany ity. Amony tena faravaratsy ny raha hanao an'izany ihany aza mitsoraka any ambanin'ny camion fa mampiditra androlona. Manatokatona fahasan-drazana ihany koa amin'izay mba tonga dia any ny karakaraina sy andrasana. Milentika pokotra ny sabatra izany teny rehetra loka molotra ao izany. Mba hatsapanao ve izany? Tsara izany ka raha misy zanakavana na olona azo anarina anao any dia anaritsy anaraka ny dianao satria ny zavatra mianjady aminao izao no miandry azy. Raha mba fantatrao mantsy fifahelana sainako an'izany omeko asolo ireny zavatra voasoratra ireny dia izy no indraikitra ny fanaparitahana azy. Manantena fa izy tovovavy iray farafakely ny andray lesona avy amin'ny adosoko. Mielina ihany mantsy ny fafinareta amin'ny fitsangatsangana fa nitakaitra velany dia ety maty ohatra amin'ny azo ao. Na tsy azo naretina aza tsy maintsy simba ny tokantrano. Fantatrao ve hoe mahafinaritra be mijery anao avato aoriana ka? Ajango ty raha mbola manany ihany eo ihany ianao ka raha angina ngia dia ireo dablu sy latabatra ireo indray nanomboka iantsoantso eo ka azoko antoka hoe tsy adala be ohatranao ireo. Ka atsoko ve moa izany sa ianao no misetrasetra amin'ny pataloha tereto aloha ka tsy avitra tsony mihitsy ianao ty ka. Maninona ka? Izany foana izany nefa tsy anao isaky ny mahita. Isaky ny mahitanao ihany ka ianao ihany no manadalana ohatr'izao. Fa mihina azy ahy. Gaga koa moa raha ianao no tsino an'izany ko. 3 volana izay ny rahantsika nefa jereo sady hoe inona ny tsy efa nataontsika sy ianao ka. Mandeha mafy tokoa aloha dia raha zoina nefa za ihany ve no maty antoka ao anatin'izao tantara izao ka. Satria ve hoe nandao ny trano reninao ianao? Angamo tsy izany no mandovo ny fatranonao amin'izao ka. Eny ao amin'ilay itiavanao azy tsara mihitsy satria tsy voatery handany vola afa-tsony ianao, afaka makany amiko amin'izay ora sy fotoana tianao. Diso kosa ianao raha mieritreritra hoe fahafinaretako ny fikorotananareo na mety tsy fahafinaretanao tokoa aza olako samirery ka tsy iraisantsika izany. Ka inona ary ny tianao ataoko tsy haiko lehilahy lehibe ianao mahafantatra ny mety sy ny tsy mety. Mandehana amin'izay aloha nivoaka fa efa hiditra zao ny ankizy sao dia hotraritra eto indray tsikako. Mpangalatra tokoa moa ny tenako ataon'ny olona amponga miantona fotsiny. Tsy azoko inona ndraika io zao ny dikan'izany ry anja zaoko atsoina rehefa ilaina dia voasina rehefa vita izay inazy. Aza mba mila vaniny amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izany no sheria. Ka tsy za tsy mahandry fahafatesan'ny vadinao izany intsony fa manina moa izany raha isarahana izy dia ataony raharantsika ka. Ary ny ova mangingina tao izany version izany efa vonina norona asambarana ambony alain'ny olona amin'izay izany ianao mbola azoko tsara nge. Satria fitiavana sy tokantrano ny resaka eto fa tsy lova nahoana no hiandry azy ho tsindriny tany vao hianoka ny fahasambarako ka.
Tsy azoko ekeny izao hoe tsy avelako fahateto zare aloha fa antso ambulance sao dia izao. Sola, aza misahirana amin'izany intsony fa efa tsy mandry an'izany aho. Ahoana nefa ahoana ny dia ny lavo lefina lehanao mba mifanentenako iny. Reraka tsy te hiady intsony ary Sola. Dia avelanao rereto ve izany ahy anda ohatry n'ilay reniny teraka koa ianao. Sola, mbola eto fa lazao izay tianao ataoko iza tokoa moa ny anaran'izany reniny teraka anao izany? Mba fantampatatra ao ve? Tsy ninona fantatro momba asina kely aza. Izay koa na mbola velona izy izay ihany na efa maty. Izany fa hono misy hamatra mitovy be amin'ny felan-tanana ve ao amin'ny lamosinao ao? Ahoana ny nahalalànao asa? Mitsatoka fotsiny aka. Mba afa-kely indray koa zaniko. Fa izao raha mbola velona any izany io reninao io dia mbola mela azy ianao. Iza moa tsy mela ny eloko ny olona ary foanka. Avelako tokoa ny elo satria mba olombelona mpanota ihany. Na izany aza tsy avelako hitondra ozina amin'ny fiainako intsony izy. Inona no tianao tenenina amin'ny hoe mitondra ozina? Satria noho ny aminy ihany rehefa nampikirosy fahana ny fiainako mandrakandroany io. Aza manafa izay ihany dia ampiasa ka ny famelana ny eloko vitany. Tsy azo. Inona tianao ambara amin'izany? Tsy afaka hijanona maharitra eo amin'ny fiainanao akory izy. Ampiasa izay fotoana foana afantarany ianao izay. Inona daholo ny dikan'izany? Sanatria ve ka Sola, tsy mino an'izany eny anaka. Nahita ny masonao fotsiny aho dia nahatsapa zavatra hafa tany anatiko tany. Fihetsem-po tsy haiko nazavaina. Manarany zanako misy hamatra ohatrako ianao. Tsy afaka noho izany mihitsy izany zanako izany ka mba fantatrao hoe nampivilana an'io tananao io? Tsy fantatro. Efa ohatrany izay fotsiny io. Latsaka tetỳ tanako ianao tamin'iny andro iny dia nitraika tamin'ny tany ny tananao avy. Nofatorako banizay ilay izy vao lefolefo ny ranomasonao tamin'izay. Fa nahoana ny dia narianao Inona ny ratsy nataoko anao sahaka tamin'ny fotoana nahatongavako tetỳ? Natahotra fotsiny ahy. Natahotra iny? Efa voaroaka tsy hipetraka tao amin'ny ray aman-dreniko intsony aho vao nanomboka nandondosy hafahafa. Ilay rainao no samy mbola mpianatra izay Ay moa, zaza tsy niriana izany raha azoko tsara. Tsiry Sola. Sioga ny tambesatra sy lozany tatao taminareo. Fitiavako anao no tazomako anao nandritra ny 9 volana tao an-kibo. Fa rehefa tonga nefa ny fotoana hiterahako dia naninona? Vao nametraka taratasy nilaza ny fandaozany antsika ny rainao. Tsy tiako rombasan'ny aretina na anohanana teo amiko ianao, satria na ny tenako aza tsy izay hamelomako azy. Dia naterinao teny ambaravarany fiangonana? Eny tsy mametsy ny anao misy fahamarina izany zavatra lazainao izany. Dia aiza izany io raiko izao? Maty voatifitra tamin'ireny korotana tamin'ny 7 reny izy. Nizaly mivoaka tamin'ny gazety tamin'izay no nahitako azy farany. Mbola nahitako azy tao aorian'ny nandozana antsika koa moa izany. Natsoanao anaraka azy kosa angamba ny todi-patiko. Tsy mbola niantso tody tamin'ny vavako izany hatramin'izay ny ainako.
indrisy matsy eto mpialanaina ty voalavelan'ny fiainana ifankalala sika. Faly mahafantatra anao ana izany aza. Farafaratsiny ny anatra voaraiko tamin'izay fotoana foiny ianao tsika izay. Miresaka anatra ihany ianao. Jereo fa misy vato izay ao ambany fandrinako ao. Omeo ariana vatoko ilay valopy fotsifotsy a, dia vakio ilay kahie ao anaty valopy lehibe. Mino fa fantatrao ny atao aminy. Ao fa jereko izany avy eo e. Misaotranaka dia velomandrindry sansanako izany. Manantena fa hiratra ry tsy ho ela ny masoandrom-piainanao. Engany mandriam-piatanana neny mifarany eto ny atonao ny ambola ito sady tsy endriko zato hoe mbola ho maza. Fa aiza mivadiko zany e? Aiza mivadiko a? Sakaraha olona ambadika ao izy e. Mitony aloha so angelingelina ny zareo ianao. Fa namarina ny seteto e. Tsy pôzy ny olona faty mihitsy nilozako tamin'ny maraina teo e. Tsy maty izy fa namono tena ka. Tsy azoko. Fa naninona namono tena e? Ny vavany efa mivoaka faroratra ny hitako rehefa tonga teto a. Ny fanafody maro miparitaka eran-trano ihany koa. Fa tonga ninona moa nefa lahy io sanatsony. Aza manafatsy raha filanao aka. Tonga natitra ny boky ny rango tamin'ny fotsiny. Ay, fa mbola velona zany izy tamin'izay fotoana izay. Ia, mbola velona izy na efa hoe nanomboka nandao azy aza ny eny. Mbola vita ny nanafatra fialan-tsiny tamin'izay nataony anao. Inona moa zany fa vitatra io ny aminy. Anatitra azy any amin'ny fasan'razana dia anomboka fiainam-baovao tsisy azo tsony zany ko. Raha mba fantatrao matsy fa noho ianao no nanamperan'ny androny. Marary azo loatra ny levolevy sy latsanao azy azo andra manalina tato. Izay dia tapitra ny tantarany. Fa asa raha ho zakanao mitodi-paty hitambesatra aminao manomboka eto. Atsoko anaraka anao mihitsy mantsy ny tody na dia hoe sodrano aza ny soratanao anao tao anatin'ity taratasy napetrany. Io mbola reto kosenika. Veriko fananjavana tatoko ny tahirikeliko. Ny arenanao sarobidy mihitsy no nandao anao androany ka. Mety mbola tsy sapanao zao fotsiny zany. Fa ho tsapako roviana ka. Rehefa tsikaritra hoe tsy isy tsony tokoa izy. Rehefa tsaronao soa kely mba fitasy fotoana maniarana tany. Ten'le ty zany tsy maintsy homanina niny vadiko iny ihany ninona vitany aloha e. Satria zavatra nataony no alako fa tsy izy velively. Zay fa andahoanao koa angamba e. Eny ary. Mahaiza mionona fa tombo-dalana ihany ny azy. Neny, fa inona koa no ataonao aty? Tsy napozinao hitako moa zany ny zofiareny jiolao ao. Fiza moa zany ny teny taminao hoe niery izay e. Tsy magaganaka. Raha tsy olona efa lany enatra ve moa asa ifampisakambina hita amin'ny babay sy novoatra ohatr'ireny? Ay, hitan'ity zany izay lenao tamin'iny. Ka inona nefa dia iraraiko an'izany e. Fiainana io, izay tiana hitondrana azy ihany. Ay kosa. Dia faly zany zao ianao fa namono tena ho ny vadin'izany olo zany. Inona? Zany e. Haza dia miteniteny foana fa namono tena ahoana koa e. Loza milevim-be loatra mifana ato ihany. Tsy malala izay fantatry ny olona eo. Eny e. Fa vao tsara kosa moa zany ko. Malalaka amin'izay ny lalanay zao tsisy mpanelin-gelona tsony. Tsy nampoziko materitreitra ohatr'izany mihitsy ianao ty. Fa
Ikazaranona misy tsininy a dia tena ho zakanao ve ny alahelo entin'izany olona izany any ambanin'ny tany anjarako indray eto no mandroaka anao hivoaka ny varavarako a raha nila sermona nandeha ny ango nananoko festany am-piangonana andeha tokoa ka tsy hijanona ray minitra kory ato amin'ity trano feno favetavetany ity ahy inona koa tia mampihevitrevitra ny rafony avy any ambany any fa misy inona reny dia mifindafinda be mihitsy raha mamany oay zafady rehefa tsy tazako mihitsy ianao a finona ho aho tia matezitra be anao avy any ambany avany tiako ohatrany hoe avy mifamaly aman'olona izany ny fijery anao avy mifamaly aman'olona mihitsy moko olona tsy saina totombitana matsiravina mba enjana koa zany ka fa dia nisy inona loatra isy tia olona totombitana lazay iza moa fa tsy tia zanako manala baraka ray aman-dreny ty re anja ve fa nga any ambany angah izy no mipetraka ao ambany ao manao tokantrano maso amin'ny vadin'olona ao nefa mivadin'le rangah vao maty namono tena androanina inona fa nga ataoko izany resaky ny olona rehetra eraky ny tanàna any fa inona koa no mampivaloarika anao amin'izany fantatro ange izany olona resahanao izany eno a ary vo avy amin'ny mihitsy aho izany ho andeha hody io ay ve ary le rangavy fantatrao androany mihitsy aho vao nahita azy rangatsy manaiko ho antitra izay dia iny ve izany nanariny anja efa hoe olona ny totombitana fenao koa mba afaka mitondra any amin'izany trano izany fe ianao zao raha tsy maika mazava ho azy aloha inona tsony koa nefa ny ataonao any tiako fantany fotsiny marina dia mandeha avy eo ka aza aminay ianao fa tsy hijanona maharitra ao akorytsika endray ary koa izao no nandaozanao asin'ny reninao lasy tia mivoaka any dia ny tsy atsoko vonjeo eto za manahy ianao fa tsy hijanony elo tao akory ahy dia inona hono izany ny eritreretinao atao tamin'nytondranao an'le be orina be io aty za ve moa ny eritreritra hitondra azy fa naimbony nankaty raha za dia efa nanasa tanana taminao ka tsy mihevitra ny alanenina aminao tsomy mihitsy sady tsy dia ilaina firy koa ny zany efa ny safidy ny aina ny fiainako lavitra anareo noho izany malalaka ny varavarana ivoahanareo mba fantatrao ve farafaratsiny hoe iza ny olona nanososy anao ny fitiavako sy ny fitiavan-dreninao mazava ho azy olona ho vadiko sady rainjanako ve dia tsy ho fantatro inona tsara hoe rainjanaka ao ahoana fa mitsetsin'inona koa moa ny sofinao tsy nahinony zavatra nylazaiko teo sa inona amin'izay teny izay ny tsy takatry ny sainao dia mireherehere ianao hoe mitoetsazasady amin'iny olona tsy vanina iny saingy raha mba fantatrao mantsy moramora kely ty vava fa tsy vanina ve misaotra anao inona koa ny tsy fantatro hoe nanambady ve izy sala hoe namono tena noho ny eritreritra nanenjika azy hoe reniko io vadiny namono tena lazainao io inona hoe ry solo izany ho a reniko le vehivavy namono tena resahan'ny olona ao an-tanàna no lazainao teo dia hoe rainao mihitsy ve zany tsy raiko izy ka ny raiko efa maty tamin'ny taona 7 dia aiza ho aiza amin'izany zany le olana tianao eviana izay indrindra ka aiza ho aiza amin'izany le vony fa ahoana izao inona no ataonao ato ka ka izay vao mazava amiko ay mbola ianao ihany le tsy vala aro ambadika izao rehetra izao fa nga mifankafantatra nareo manina ny tsy mivalianao za mifanontaniana izany
toa ilaozanao amin'ny tanondrika fotsiny eo valio inona ny dikan'izao Rina tezany nahafantaranao ndreniko anja ohatray inona e ny olona rehetra efa niandry izay ho fanamarinana tena anao a nanina tsy nitoizana lazao azy fotsiny marina dia vita e fa marina inona koa izany rineny a fa nahoana lozanareo misafelika fotsiny eo daholo e marina inona ho a sokafy tsara ary ny sofinao tsoroko aminao ny marina le tsy matotozy io le rainao nanary asa ianao e rehefa narary mafy ianao maninona tsara loza koa zany vao telo volana ianao tamin'izany ka tsy nataoko fantatra fotsiny fisiany izay momba azy lazao amiko hoe tsy marina izany rineny a mandainga ianao fa tsy raiko izany Rina inona tamin'ny zavatra nylazaiko teo moa izany tsy mazava aminao rainao io izay mampitangoloka azy ohatriny io noho ny enatra rainao sady rainjanako koa kay zany asa dia miditra koa fa tsy aferanao izany e fa angina e angina dia hijery an'ity film anareo ty ary tianao tao tafasaraka anao tsy misitry be loha dia ahoana izany Rina eno a dia ahoana izany anja inona e nytenena fitia lasa tsy mahay manonona afa-tsy ny anarako ngary ny vavanao ankehitriny menatra loatra anao a ny tena marina menatra ny zava-bitantsika moa zany ka ahoana mbola tsy mino an'ilay todi-pitiana tsoko tamin'izany any ianao mbola tsaroko tsara mihitsy fa nadroatroanao a tamin'izany tomananao iny oko izay ny fanomezatsinareo e zao ny zanakona isory tsy rarahako nitady voay dia sendra mamba very mihinana-kena mihitsy akombony ny vavan'ny lahy dia ny tsy menjera amin'ny lahy eto ny atezerako a miteny azy ay ny aminao indray a izy miteny aminao fa arery ny baraka amin'izao ka angatsy ny zanako ny tondron'ny olona molotra eraky ny tanàna eto tsy vanina akorinao tsara izay tsy laitra mibala ny faranarana loatra mantsy ka zao anaro ny fiainanako tsy te handatsanao ary anja nefa tsaronao ve niavinavinao tamiko faran'izay olona materitreritra ohatran'izao no namitsakitsahanao ny fitiavako tsy nisy piatina tonga dia lasa mivoaka ny tranoko fa velao aho eto tsy te aheno ny lasalatsanareo ntsony a lasa mivoaka za nitaridalana anao hivoaka fa aza manahy ianao tsy napoziko fahafinaretana be ohatran'izao no mijery ny fahavoazana isanao tsy avelako mahita masoandro ty akoryzazy ty ianja fataonao ina koa iny antsy ohatray tazomy io raha matoty fa ohatry ny lozanao mipararehetra fotsiny eo fa mieritreritra vita onina hoy izany ianao e raha zao rehetra izao no atao hoe todi-pity dia mandrasa fa ho avy aminao ny todi-paty ianja apetrao moa iny antsy ny finary ty apetrao iny aloha maneny a andrakaina fa nanao izay nampalahelo anao iny ty ataonao ty andraikaiky ny fona aminao koa ny tenako raha nisy tena ndratranao re asa manao an'izao moa raha mbola ty anamarina ianao ianja trambiadaka ny anatyka felomenao ray tsy mahataodody a ray mpandositra didy feloa maneny ianja viny ty natanao ty tena tsy laitra nafisikisy fa tamin'le antsy ny tendany marina ianja ory ianja ianao daholo naton'izao tsy ampy anao na nymbanao ny fianako dia mbola mifehanao koa ny fianan-janako fianao ve mitapy ela tsy vanina inona ny idirako amin'izany ay izay izany ny vavanao rehefa vitanao nataonao zanako marina matahotra an'Andriamanitra ny zanako maty ny zanako dia ny zanaka sy ny zanako zafy keliko moa izany le mbola tsy latsaka io le zafy keliko moa izany io mbola tsy latsaka io zanako e zanaka sy ny zanako e tena lasy ty zanako e mafy loatra taminy ngamba nydona indray nahazo azy androanka izy mitelira be io ary alao aloha iantso olona nampy afa izy solongamba izay efa tena lasa lavitra indrisy manko sombinaiko ry vavy
natolotry ny Malagasy FM ho anao teo totopaty tantara ny soroatany Rajaonandrosoa Jean Flavien. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely Elina Sandra rotsy fitiavana niaraka tamin'ny Sinez Nalitsao nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Angola Piti totopaty